Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity sabata fa 13 ny volana desambra ity, ary manona ny fahasoavan'ny tompo aminao izay manaraka izao fandaran'izao indray, ary faly mandray anao ihany koa izay sambany manaraka ny mofinaina eto amin'ity pejy ity. Ny rariana dia hitombo fifaliana, hitombo fiadanam-po amin'ny Kristy mandrakariva isika. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny mofinaina ny dia hivavaka isika. Ny Andriamanitra tsara indrin-danitra velom-pisaorana anao izahay ary velom-piderahana, satria mbola afaka miaona aminao, afaka miaino anao, ary koa afaka mandray ny famindram-po avy aminao. Tompo tsy tanteraka izahay ka na ny fieritreritray na ny fanaonay dia tsy marina avokoa. Izay anefa dia iray iombina aminao, mety izy ianao miala amin'ny fahadisoana sy ny helika rehetra, ary koa hiteny manoloana anay amin'ny alalan'ny teninao. Aminaran'i Jesosy, amen. Eo tenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe lay tsy nanana ota. Nalaina amin'ny Jaona 5:10, manao hoe raha vehivavy aiza ireny, tsy nisy nanameloka anao va? Amen. Nijoro teo anatrehan'i Jesosy raha vehivavy, rakotra ny tahotra, tonga teo amin'ny ohatran'ireny didy manameloka ho faty ireny ny teny manao hoe izay tsy nanota eo aminareo no aoka hitora-bato azy voalohany. Jesosy ny teny an'izay. Tsy nanandratra ny masony hijery ny tavan'ny mpamonjy izy, fa niandry ny anjarany tanatin'ny fahanginana. Gaga izy nahita an'ireto mpiapanga azy izay tena very hevitra ka lasa nandeha. Tonga ho antsofiny tamin'izany ny teny izay feno fanantenana na hoe za koza izy dia tsy manameloka anao, mandehana ary amin'izao sy izao dia aza manota intsony. Nalemy ny fony niankohoka teo an-tongotry Jesosy izy, nigogogogo nanambara ny fitiavany izay feno fankasitrahana, ka niaiky ny elony tanatin'ny ranomaso izay tena mangidy tokoa. Fiatombohan'ny fiainam-baovao ny fiainany manomboka teo, ary fiainana izay feno fahadiovana sy fiadanana, voatokana hanompon'Andriamanitra tokoa izy. Ny nanandratran'i Jesosy an'io fanahy lava io dia nanaovany fahagagana lehibe noho ny nanasitranany ny aretina izay ara-batana mafy indrindra. Nanafaka azy tamin'ny aretina ara-panahy izay mitarika fahafatesana mandrakizay izy. Io vehivavy bebaka io dia nanjary anankiray tamin'ny mpanaraka azy izay mafana fo indrindra. Novaliany tamin'ny fitiavana sy fanoloran-tena mafy hoy-tena ny famindram-pony mamela heloka. Tamin'ny namelan'ny heloka io vehivavy io sy nampahirezana azy hiaina amin'ny fiainana tsaratsara kokoa, dia namirapiratra teo amin'ny hakanton'ny fahamarinana tanteraka ny toetra mampanahy an'i Jesosy. Tsy nanafina ny fahotana izy na nanamaivana ny fahadisoany, nefa tsy nitady ny hanameloka fa ny hamonjy mandrakariva. Tsy nananafa-tsy ny fanamelohana sy fanarabiana ho an'ity vehivavy izay diso ity izao tontolo izao, nefa teny fampiononana sy fanantenana no nataon'i Jesosy taminy. Hoy izy hoe mandehana, ary amin'izao sy izao dia aza manota intsony. Tsy mpanaraka an'i Kristy izany no manao maso velana ka mihodina tsy mijery mania ary mamela azy hanao ny diny izay mitotongana, mety hoe tsisy manakana mihitsy, izay mailaka, izay maimaika nameloka ny hafa ka mafana fo amin'ny fitondrana azy eo amin'ny fitsarana, ireny matetika no meloka noho ireo amin'ny fiainany. Mankahala ny mpanota ny olona nefa tia ny fahotany. Mankahala ny fahotany i Kristy fa tia ny mpanota ihany kosa. Izany no toe-tsaina izay manaraka azy, ary izany ihany koa no toe-tsaintsika izay tokony iainantsika mandrakariva rehefa mahita olona izay milona ao anatin'ny fahotana isika. Aoka tsy adidintsika no mitsara, tsy adidintsika, tsy anjarantsika ihany koa ny manameloka, fa tokony hanambara ny fitiavan'i Kristy isika, ary handray izy ireny an-tanana ka hanampy azy mba hitonga azy eo an-tongotry Jesosy.
Jesosy irery ihany no mahakasika ny fo. Jesosy irery ihany no manova ny fomba amam-panao. Jesosy irery ihany no manala ny fahazaran-dratsy. Dia raha iso Jesosy ho tompy sy mpamonjinao amin'ity maraina ity, ka izy hanafaka ny amin'ny fanakejana rehetra, na amin'ny lafininina io na amin'ny lafininina, tahaka ny hananganany an'ilay vehivavy izay tao anatin'ny fahotana lalina, dia hoy izy aminao manao hoe mandehana ary amin'izao sy izao dia aza manonta intsony. Vavaka isika, ry Andriamanitra tsara ny Zandanitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Misaotra anao ihany koa izay tsy manao sibotanana anay fa mandray anay eny fa na dia anatin'ny fahotana izay. Mangataka aminao mba hiasa ao aminay tokoa, ka mba ho fiainam-baovao no iainanay rehefa miaraka aminao izay, ary ihany koa tsy salasala hiantoraka eo an-tongotrao hatrany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Miaro